ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly-miarahaba antsika rehetra ry havako malala trarety alatsinainy fahatelon'ny volana Mey ity manona ny fiadanan'i Jesosy amintsika ry havako malala. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ny alatsinainy dia ny boky ny fiazan'ny tsaramasina araka ny Luka toko faharoa ny andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahatelo amby faharoa amby telopolo. Luka toko faharoa andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby telopolo. Vakentsika amina ran'i Jesosy. Ary rehefa tapitra ny andro fodiovany araka ny lalàn'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ho an'ny tompo. Araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'ny tompo hoe lehilahy voalohany teraka rehetra atao hoe masina ho an'i Jehova. Ary mba hanatitra fanatitra arak'izay voalaza ao amin'ny lalàn'ny tompo hoe domoina roa na zanabory malala roa. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona atao Jerosalema ary marina sady mpivavaka tsara zany lehilahy izany ka niandry ireo fampionona ny Israely ary ny fanahy masina tao aminy. Ary efa nambara ny fanahy masina taminy fa tsy hahita fahafatesana izy mandra-pahitan'ny Kristin'ny tompo. Ary nentin'ny fanahy masina niditra tao kianjan'ny tempoly izy. Ary rehefa nampidiry indray aman-dreny ny Jesosy mba hanaovany araka ny fomba lalànany amin'ny zaza dia nitrotro azy izy ka niterin'Andriamanitra nanao hoe tompo ankehitriny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrihan'ny firenena rehetra dia fa hanazava ny firenena rehetra sady voninahitry ny Israely olonao. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity perikopy ity afaka malalana ity texte tampiasanantsika ity texte izay tsy dia vahiny loatra amintsika indrindra ny andininy faharoa amby roapolo satria texte hanorenantsika ny fanoloran-jaza. Rehefa misy ny fanoloran-jaza amin'ny liturjiantsika FJKM dia ity andininy faharoa amby roapolo ity no manomboka izany fanoloran-jaza zany. Toy ny milaza fa zaza dia atolotra ho an'Andriamanitra dia ara-tsoratra masina zany fanoloran-jaza zany. Fa raha toa ka jerena teo amin'ny ataontsika hoe tantaran'ny fiangonana ity texte eto ampiasanantsika ity dia manatoerana manokana ho an'ny fiangonana katolika romanina sy ny fiangonana orthodoxe. Ny protestanta moa mandalo ihany zany amin'ny protestanta noho ny lafidahatra maro samihafa izay nivoarany tantara. Fa ao anatin'ny fiangonana katolika sy ny fiangonana orthodoxe zany dia misy fety manokana. Fety izay nanehoana nitondranan'i Jesosy tao amin'ny tempoly. Fety manokana io ary mifanindridrindra amin'ny fanadiovana ny Maria. Dia isaky ny 2 febroary io fety io. Ao anatin'ny calendrier liturgique-ny fiangonana katolika romanina izy io namboarina kely taty aoriana ny raha tsy diso Vatican faharoa sy namboarin'ny Papa Jean Paul faharoa izay raha tsy diso sa Paul fahaenina nisy namboarina kely fa mitoetra foana lay fety hoe isaky ny 2 febroary dia fotoana fahatserovana ny nitondranan'i Jesosy tao amin'ny tempoly ary fotoana ny nanadiovana ny Maria. Fanadiovana ny Maria araka ny lalànany Levitikosy fanao tao amin'ny testamenta taloha. Ny fiangonana tatsinanana zany hoe ny fiangonana orthodoxe dia tena ataontsika hoe isan'ny fety 12 lehibe mihitsy ao anatin'ny fiangonana orthodoxe ity fotoana nanolorana ny Jesosy tao amin'ny tempoly ity. Zava-dehibe zany eritrereto milahatra amin'ny Pasika na milahatra amin'ny Krismasy. Ity tantarainy Luka toko faharoa ity dia zany dia tena nanatoerana mihitsy ity fotoana nanolorana ny Jesosy tao amin'ny tempoly nantondrana azy tao amin'ny tempoly sy nanadiovana ny Maria ity. Raha ohatra ka ara-tantara dia nisy dikan'le izy ny fitantaran'ireo mpanoratra ny tantara ny fiangonana dia tany amin'ny taona 450 tany ho any
dia nisy nantsonina hoe peste nataonareo peste de Justinien dia nararima nisy aretina be zany tamin'izany fotoana zany dia hoy ny mipirazan'ireo mpanoratra tantara hoe saika tsy latsaky ny arivo isan'andro ny maty tamin'izany fotoana 2,7 tsy 4,7 taorianan'i Kristy zany dia nataon'ny fiangonana ho zava-dehibe ity itetontsika hoe fanadiovana ny Marie, purification de Marie ty fotoana fanadiovana ny Marie ty sy ny fotoana ny fahatsiarovana nyty fitondranan'ny Kristy tao amin'ny tempoly ity saika mena toerana be zany izy ty nisy fomba isan-karazany fiangonana tatsinanana indrindrindra moa zany fiasantsika eto dia tao anatin'ny roa taona dia tsy nitsahatra ny ena lay maty ary dia nahagaga dia lasa nahazo toerana tao anatin'ny fiangonana ity zay ny tantarany hoe nahazo toerana tao anatin'ny fiangonana noho nylay fibebahan'ny fiangonana ary ilay fibebahan'ny fiangonana tamin'ny tonjato valazy io dia niompana tamin'izany hoe fahatsiarovana ny fanadiovana ny Marie, fitondranan'ny Kristy tao amin'ny tempoly dia io no fitaovana nentin'ny fiangonana ny bebaka dia niena hoy ny mpanoratra tantara ny maty ananomboka teo dia fety kristianina nanatoerana mihitsy isaky ny 2 febroary raka mbola teo ity vanim-potoana ity mpanetsinana ny Antoine dia lasa nytoy taty andrefana ty amin'ny Eglise katolika romana mandrakitiny anio tsara ny avatarantsika sy tantaram-piangonana zany mba ananatsika solomaso misokatra tsara eo ampamakina ity Luka toko faharoa ity hoe ny soratra masina dia noezahan'ny fiangonana ny ainany arak'izay fahatakarany sy ny tarihany fanahy azy tamin'ny fotoatrandro ny ainany raha toa ka mamaky anefitsika ity Luka toko faharoa ity dia nanazavatra betsaka lazaina amintsika izy tsy lay ataontsika hoe nok dimitisiany anaran'ilay andin'ny fahasivarampolo ka hatramin'ny 20 matetika hitantsika amin'ny fahoriana lay hoe tompo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao fedanana irany Simeony io nataon'ny teny latina hoe nok dimitis dia mandrakariva dia iondrandray atao na ao anatiny rehefa manao nantsony hoe absoto koa aza ny fiangonana dia matetika mampiasa ny nok dimitis io tsy io ihany akory nataontsika zava-dehibe amin'ity fa nitapany voalohany mihitsy amin'ilay tantara misy mampieritreritra betsaka ka mantsiriavako ity tantara ity ary hitanao fa tsy de tsotra arak'izay amakitsika protestantazy tsy akory lay izy raha tena jerena amin'ny lafiny atsipriany mihitsy ary ohatra ka ampifandononao amin'ireo texte samihafa na io ny septante na io ny texte ataontsika hoe apokrifa dia misy zavatra betsaka zay tokony ho fantatra ny mpino dia mahavady zavatra vitsivitsy isika na de voafetra ny fotoana satria texte lava azo andalinana foana tsara ity eto ampelantanantsika ity dia amin'ny lafiny trinité fotsiny ihany azy fa toka jerena amin'ny tsipriany dia hotsika manao hoe mizara roa io zavatra io hoy ny filazany Lukazy ohatrany hoe tsotra le izy fa rehefa tena lalinina dia mazava andiny fa amin'ny telopolo dia Luka manao hoe rehefa tapitra ny avalona ka hofrana ny zaza dia nataony hoe Jesosy ny anarany zay zany aloha voalohany ny zaza teraka rehetra teo amin'ny jiosy araky ny fanarahana tamin'ny Abrahama Genesis 1:10 dia rehefa teraka avalona ny zaza ka lahy izy dia forana izy zany dia noforaina Jesosy diny fa amin'ny telopolo noforaina ny Jesosy ary rehefa noforana izy dia nomena anarana amin'ny fotoana amorana azy iny no anomezana azy anarana dia narahany ray aman-dreniny zany araky ny tenin'ny anjely hoe rehefa foraina izy dia ampindray anarana hoe Jesosy dia nomena anarana izy zany afaka 20 andro taoriana nahaterahany dia Jesosy no anarana dia raha toa zany anao ka mamarika tsara dia niafatry ny tsotra masina manao hoe 3 andro ao arinan'iny famorana iny na 4 andro ao arinan'ny haterahany zay mahatonga hoe minjera 2 febroary lay fotoana nanolorana ny Kristy satria teo amin'ny orthodoxe dia ny epifanie 9 janoary
noho zany dia telo amby telopolo andro ao arinany na am'rana azy dia atolotra ho an' Jehovah izy tsy de le atolotra loatra ny tena matonga le telo amby telopolo andro zava-dehibe fa hoe telo amby telopolo andro ao arinan'iny na efapolo andro ao arinan'iny dia mandeha makany amin'ny tempoly diovina ny renin'ilay zaza. Ny Leviticus fa 12 dia manazava tsara an'io ry avako malala hoe ity texte ampiaratanantsika ity matetika ny omentsika toerana aminy dia le hoe fotoanana nolorana an' Jesosy fa tsy zay ihany Luka toko faharoa satria ny solomaso amankitsika azy mandrakriva dia hoe fotoanana nolorana an' Jesosy porofon'izany tsika rehefa manao an'ilay texte fanoloran-jaza tsika anatin'ny liturjia dia le texte fanolorana an' Jesosy no resantsika eto fa raha ny tena marina tsy fanolorana an' Jesosy ihany io fa purification any Maria na fanadiovana ny Mariako jereo ny boky Leviticus toko faharoa ambin'ny folo mofinansika dia mezaka mamitana be ihany hoy ny andiny fahenina andiny toko faharoa ambin'ny folo andiny faefatra ary telo amby telopolo andro no hitoerandra vehivavy ao amin'ny rano izay mahadio azy tsy hanendry zava-masina izy na hiditra ao amin'ny fitoerana masina mandra-pahatapitry ny andro fidiovany rahalahy io ny zanany io zany io narahany Maria io dia amin'ny andininy fahenina rahatapitra ny andro fidiovany na amin'ny zanany lahy satria samihafa ny fidiovana rahalahy sy vavy ny zaza ny telo amby telopolo andro izy rahalahy renina ambienipolo andro izy rahavavy na lahy na vavy dia zanak'ondry izay iray taona no alainy ho fanatitra hodorana sy zana boromailala na domona ho fanatitra no niota. Jereo tsara zanak'ondry izay iray taona no alainy ho fanatitra hodorana sy zana boromailala na domona ho fanatitra no niota ka hoentina eo alohan'ny varavalanitra n'ilay fiorana dia jereo tsara fa mety amankitsika azy ahoana azy zany fa eto zany dia domona roa no nentina tsika sendrasendra koa ry avako malala no hoe domona roa ny afatra nysotra mazy zany zao manao hoe rehefa anadio ny tena ny vehivavy dia izao mitondra fanatitra izy zany dia na raha manakatao izy dia ondry zanak'ondry heritaona sy domoiny fa izao kosa nefa raha toka mamaky re atsika nomeria boky nomeria toko fahavalo ambin'ny folo dia ampazava tsara atsika io texte io dia hoy ny filazana nomeria azy ny afatra ho an'ny levity ny voalohany teraka rehetra izay aterina ho an'i Jehovah na olona na biby dia ho anao avokoa kanefa tsy maintsy avotanao ny voalohan-teraky ny olona zany hoe ny bokin'ny Exodosy hatrany toka telo ambin'ny folo dia nanao hoe la matoa rehetra dia atolotra ho an'i Jehovah zay mahatonga an' Jesosy ho nentina tao amin'ny tempoly atolotra ho an'i Jehovah izy satria la matoa ity texte ny fanoloran-jaza eto ampiaratanantsika ity zany dia texte fanolorana ny zaza matoa rehetra ao amin'ny Exodosy toko telo ambin'ny folo dia nanaraka izay soratra masina zay zany Maria eto sy Josefa nitondra an' Jesosy ho atolotra ao amin'ny tempoly izy raha izay fa ny faharoa dia zao koa ity texte ity dia mitantara hoe tonga ao amin'ny tempoly koa Maria hanaraka ny fanadiovana ny tenany zay mahatonga n'ilay mpamary toetreto hoe raha ohatra ka mamaky tsara ny texte original nareo dia au pluriel le texte lay hoe dia nitondra azy ireo ho diovina zany hoe tsy ray zany ny diovina tsy ray zany nanaovana sorona tsy Jesosy ihany nanaovana sorona tsy Maria ihany nanaovana sorona fa Jesosy Maria anaovana sorona ho fanadiovana satria naloto izy araka ny boky vao avy teraka Leviticus toko roa ambin'ny folo Jesosy kosa satria matoa izy lahy matoa dia atolotra ho an'i Jehovah dia anaovana fanavotana mazava tsara hoe avako malala zay no asehoan'ity Luka toko faharoa ty tsy dia tsotra araky ny ataontsika hoe raha tena mahazo tsara ny testamenta taroatsika dia metra-pantaina betsaka ny anydikany hoe nahoana ary ny tantarain'ny Luka Tsipriany tahaka zany mbola tsy Tsipriany ary io
fa raha ohatra ka misy filazantsara anankiray apôcrife pseudo Matthieu ny anarany pseudo Matthieu zay misy filazantsara apôcrife filazantsarany Thomas filazantsarany Jacoto BTP Hermas isan-karazany filazantsara ataontsika hoe apôcrife fa misy anankiray azy mba ranahitra ny filazantsara ny pseudo Marie mitantara pseudo Matthieu azafady mitantara eto Luka toko faharoa ty pseudo Matthieu de mitantara bebe kokoa momba misy ara moa zany ny hoe filazantsara nahaterahany tompo fahazazany Jesosy fa i pseudo Matthieu de mitantara hoe hatrany amin'ny fahaterahany Jesosy aza raha ohatra ka mitantara an'io izy manao hoe de nivoaka avy tao amin'ny grotte Marie sy Josefa de nitondra an Jesosy ho atolotra zany hoe lay teny hoe grotte zay tradition hitantsika mahatonga an'ireny hoe crèche reny nge de avy amin'ny pseudo Marie hoe avona natonga le hoe grotte nipetrahana hoe maninona natao sina grotte le crèche de avy amin'le texte ny pseudo Marie pseudo Matthieu misy an'iny texte iny pseudo Matthieu miteny hoe nivoaka avy tao amin'ny grotte izy tao izy nipetraka tao nisy an'le nampandriny pseudo Matthieu niteny hoe de nampandriny tao amin'ny fihinanam-bily Jesosy ary de tamin'ny fotoana nahaterahany Jesosy aza dia nisy omby tao de nisy apondra zay amin'ny bokin'ny pseudo Matthieu io filansana pseudo Matthieu dia nisy ondry nisy omby sy ondry zany hoe filazantsara ataontsika hoe kanonika ito amintsika tsy miresaka an'izany fa pseudo Matthieu no miteny hoe de nisy ondry de nisy omby teo nisy omby bœuf moa nataranareo azy nisy an'izany teo izy pseudo Matthieu ary nandoaliky ireo tamin'ny fotoana nareo de nandoaliky tamin'ny krismasy nandoaliky ireo io fandoliany io dia araka ny meny pseudo Matthieu io hoe araka ny Isaia toko voalohany andininy fahatelo le teny Isaia manao hoe ny ompy sy ny osy mahalala mahafantatra fa ny oloko tsy mahalala hoy ny bokin'ny Isaia toko voalohany andininy fahatelo hoy manao hoe ny omby mahalala ny tompony ary ny briky ny fihinanam-bily ny tompony fa ny Israely tsy mahalala io fahatanteran'io hoy pseudo Matthieu de tamin'ny fotoana nahaterahan'ny Kristy de nandoaliky ireo ny omby sy ny apondra sy ny osy sy ny biby dia ao anatin'ny pseudo Matthieu zany misy an'izany ao misy hoe i Salomé no sage-femme napiteraka an Jesosy tsy zava-dehibe akory fa zay mahafilazantsara apôcrife azy tsy de zany tsy priany zany akory ny zava-dehibe tsy ny fitansanana zany matotsy ny raisiny ny fiangonana kanonika zany dia tsy zava-dehibe fa afantarantsika fotsiny manao hoe aviaiza reo ataontsika hoe reo grotte momba ny crèche ny tantara momba tahaka zany de tsy miforon'ny saina fa nisy any avy amina lova-tsofina na tradition zay ny ainy an'ny fiangonana tahaka zay tantara iny pseudo Matthieu fa nanaitra amin'ity pseudo Matthieu ity de izao amin'ny andiny vainatra amin'ny roapolo ary pseudo Matthieu de manao hoe domoina roa sy zana-boromailala roa no nentina ny teny eto de na no entina no ataontsika hoe no entina zany hoe rehefa nanao fanatitra tao amin'ny tempolo zany nitondra an Jesosy zany izy mivady Marie sy Josefa dia nitondra domoina roa sy zana-boromailala roa izy tsy hoe domoina roa ihany nentina zana-boromailala roa ihany nentina Luka de mangina tanteraka Luka de mangina fotsifotsiny hoe ary mba hanao fanatitra araka zay voalaza ao amin'ny lalan'ny tompo hoe domoina roa na zana-boromailala roa ny soratra masina no miteneny Luka fa tsy niteny Luka manao hoe firy nentina inona nentina fa pseudo Matthieu niteny manao hoe mitondra domoina roa izy ary mitondra zana-boromailala roa ary de tsara fa ao anatin'ny ataontsika hoe tantara misy sary masina misy an'ilay ataontsika hoe icône misy tantara masina matetika hitantsika an'ireny de raha mijery le tantara masina ianao amin'ny sary masina dia lay domoina roa de eny am-pelatanan'i Josefa misy dikany io eny am-pelatanan'i Josefa no mitondra lay domoina roa raha ny tena marina zany nahoana no Josefa no mitondra lay domoina roa raha ny tena marina ifety io dia tokony ivelany io Josefa
satria Josefa araka plaza matio azy de manao hoe Josefa de nadio tsy mikasika ny Maria mihitsy izy mandra-pahateraky Jesosy mazava zany io dia Josefa zany madio amin'ny lafiny ataontsika hoe pur impur io dia madio zany Josefa fa i Maria zany no mila diovina araka ny fomba ivavahana Jiosy Levitiky toko faharoambin'ny folo de i Maria no tokony mitondra raha ny texte raha amin'ny fomba Jiosy de Maria no tokony mitondra ny domoina na ny voromailala fa nahoana ny eo amin'ilay icône grika ataontsika hoe icône ampiasan'ny orthodoxe no Josefa no mitondra azy de zay no mahatonga antsika manao hoe ity Luka toko faharoa ity azavaina tsara laonjany amintsika protestante ary tokony ohajaintsika ny amakitsika azy roa ny zavatra resahany io ny voalohany de zao texte milaza ny fakatoavana ny fanolorana an Jesosy fakatoavana la hoe ny lamato rehetra fanolorana an Jesosy zany fakasitrahana an Jesosy no nanomezan'Andriamanitra azy zay ny voalohany fa mifanindry miaraka amin'io ny purification na ny fanadiovana any Maria zavatra anankiroa zany ny tantarain'ny liketo fa nakambano anankiray ihany amin'ny texte mperatanatsika fa tsika rehefa mamaky azy zao matetika de zao lay fanoloran-jaza ihany no hitantsika azy eo fa tsy fanoloran-jaza ihany io fa zao tena texte milaza fanetretena ny Maria raha ny tena marina nge ara-panaty sy naloto Maria satria Maria io mazava ny texte raha mamaky tsara ny texte soratana ny origine ianareo any amin'ny taozato fahatelo ano any dia origine miteny tsy raha amin'ny raha manao heviteny ny origine izy origine amin'ny Maria nge tsy maloto tsy maloto mihitsy Maria fa zao ny fanetretena ny Maria asehony ty Luka toko faharoa ty hoe nanaraka tsy prieny sitrapon'Andriamanitra Maria Josefa olona nankatony sitrapon'Andriamanitra ny tsy prieny mihitsy ary io mahatonga ny Jesosy temana zange tokana tanteraka ny lalàna amin'ny tsy prieny zany nateraka za lalàna zany amin'ny toerana tokony isy anareo ary na de tsy tokony ho ambanin'ny lalàna za satria zanak'Andriamanitra de nanaiko ho ambanin'ny lalàna no zany dia mba atonga antsika ho afaka ambanin'ny tsy ho ambanin'ny lalàna fa ho ambanin'ny fahasoavana de narahana tsy prieny de inona amin'ny Luka toko faharoa mperatanatsika ity zany de zao miariary ny fanadiovana ny Maria sy ny ataontsika hoe fanolorana an Jesosy meloha ny akatsika hevim-panahy manokana de azavaintsika ihany amin'ny lafa ataontsika hoe exégèse ny famohatsika lefitra zoatra masina dia otsika manao hoe eo metra-panontaniana nahoana no domoina roa sy zanaboromailala roa no teneniny pseudo Matthieu raha ohatra ka mijery ny tradition ataontsika hoe orthodoxe isika de amin'ny tradition orthodoxe de izao mazava tsara mantsy zoatra masina ny voalohany de zao za atolotra ho an'i Jehova ny lamato rehetra ary rehefa atolotra ho an'i Jehova ny lamato rehetra de zao na vola nomena sekely 5 angambany izay nomena avotana zany lay zaza vola nomena na manolotra sorona holocauste ny filaza holos manontolo zany hoe manolotra zanak'ondry na manolotra zanaboromailala torana manontolo misy mantsy atsony hoe fanatitra fisaorana zany ny fanatitra fisaorana boky Levitiky de izao fanatitra dorana manontolo tsy asiana ambiny mihitsy zany hoe ohatra ka manatitra zanak'ondry ianao ka atolotra fisaorana dodon zany fakasitrahana an'Andriamanitra hoe za Andriamanitra de manolotra manontolo dia fanatitra fisaorana zany de izao ny holocauste de atolotra manontolo iny le dorana tsisy tavela fa misy kosa ny fanatitra hafa ao boky Levitiky fanatitra noho ny fahatsiarovana hoe so nisy hotatatao tsy tanteraka so de natafotoan'olona ataontsika misy fanatitra tsy fananina misy karazany indray dia tsy dorana iny dia fanatitra hoanina misy hoanina zany ka amin'ny atao hoe fanatitra fanolorana ny zaza na fanavotana ny zaza zany dia na omena vola atolotra vola zany navotana amin'ny vola lay amin'ny sekely ny filazan'ny fanekena taloha azy na
atolotra ny manolotra domoina zany la fanatitra hodorana am'ty lioka toko faharoa ty zany de nidikan'ireo hoe domoina roa reo na zanabory mialala roa reo jena tsara fa Léviticus toko faharoa amby folo valika tsy miteny hoe domoina roa na zanabory mialala roa zay loatra fa efa eviteniny ny lioka io dia eo zany le hoe domoina roa sy zanabory mialala roa raha toka jerena amin'ny famakina orthodoxe de zao manao hoe sady fanatitra nanadiovana ny Maria iny le fanatitra tsy nidorana ary anankiray kosa fanatitra hodorana ho fanolorana an Jesosy ho fanavotana an Jesosy tahaka ny hoe matoa rehetra dia avotana zay ny filazana atolotra ho an Jehova dia avotana dia manolotra fanatitra anankiroa zay mahatokany hoe roa le izy eo domoina roa na zanabory mialala roa fa Léviticus toko vala tsy miteny an'izay fa lay roa amin'ny tradition orthodoxe dia manao hoe ny ray fanatitra ndray holocauste zany hoe ndray dia fanavotana any Kristy fanavotana an Jesosy zany araky ny bokyny Numéri toko fa 7:10 vakitsika teo na ny faharoa kosa dia fanadiovana ny Maria fanatitra fanadiovana ny Maria noho ny izy avy teraka zay ny dikan'io fa amin'ny tradition katolika romana dia manao hoe vola no nentin'ny Josefa navotana tamin'ny vola sekely diny Jesosy araky ny texte samy atsotra masina ny hoe azo naino mitondra domoina naino mitondra sekely amin'ny fanavotana ny lahy matoa fa ny Maria zany dia tsy dikevitra fa nanao ny holocauste na ny fanatitra fanavotana Maria tsika manao hoe tsy dia tena tsotra arak'izay mety antikatsika azy akory le texte fa tsara afantarantsika protestante azy fotsiny no zava-paster azy somary lava tahaka izany fa izay manaitra tiako akanaivom-panahy famparezana ho anao dia eo amin'ny tantarany Simeona misy lehilahy atao hoe Simeona ny pseudo Matthieu dia milaza fa 12 taona i Simeona ary 4 taona kosa ny mpaminany vavy Ana zanaka vavy ny Fanuely misy vavy antitra sy lahy antitra roa manodidina an Jesosy eto manodidina ny fahaterahan'i Kristy eto dia lay antitra anankiray dia Simeona zay voaresaka amin'ny perikiopa avakitsika mofinaina teo fa ny vavy antitra anankiray kosa mpaminany vavy dia Iana zay zanaky Fanuely tsy voaresaka anatin'ny perikiopa moa izy fa no anatin'ny perikiopa voalantsika anio dia i Simeona ihany izay otsika hoe avantotra pe 12 taona dia hoy Simeona rehefa nahitany Jesosy Simeona dia tsy mpisorona akory olotsotro Simeona tsy mpisorona akory izy fa alefisaraintsaina hoe Jesosy zany no entina atolotra ho an'ny tompo dia nitondrana domoina atao holocauste na fanatitra ho fanavotana ho azy dia hoy ny fiangonana katolika araka tradition hoe tsy maninona vola nentina ho nentin'ny Josefa ho fanavotana ho azy hoy ny orthodoxe hoe domoina ny natolotra tao tsy maninona fa tonga zany dia io texte lioka amitsika tsy niteny mihitsy lioka tsy nazava hoe firina izy lioka fotsiny hoe nanararana sy ohatra masina dia tonga atao zany ray aman-dreniny hitondra an Jesosy atolotra ho an'ny tompo araka ny lalàny Mosesy fa ny faharoa koa tonga koa izy mivady miaraka amin'ny janany tonga koa Maria hanadio ny tenany araka ny Léviticus toko 12 hoe rehefa 3:30 andro ka hatramin'ny aoriana nahaterahan'ny zanany zazalahy dia midio Maria toy zany dia midio Maria sady mitondra koa ny fanatitra faharoa zany zay fanadiovany tenany dia nitomoina anankiray faharoa zay zany raha ohatra ka vakina amin'ny fomba tsotra azahoantsika azy dia rehefa tonga tao zany Jesosy izy telo mianaka dia tsy mifanamasiny Simona zany any ivelan'ny tempoly any mpivavaka tsara izy dia tsy mifanamasiny izy andany ianao mako amin'ny tempoly fa ianao fa tonga ao amin'ny tempoly ilay nampanantenaina tsy mifanamasiny izy nambara ny fanamasina taminy fa tsy ahita ny fahafatesana izy mandra-pahitana Kristy ny tompo dia nentiny fanamasina izy atao kianjan'ny tempoly izy 20 dia rehefa nahita azy Jesosy nahita azy Simona dia nitrotro azy izy ka nidera an'Andriamanitra
ohatra ka mijery ilay icône sary tantarany eo ianao sary efa ela be zany efa ny amin'ny taonjato fahadimy fahaenina dia mahita an' Jesosy zay trotrony Simeona de trotrony amin'ny lamba de raisiny tamin'ny lamba de nitrotrony tamin'ny lamba misy lamba eo pelatanan'ny Simeona. Dia zay Simona vananao an'ilay noko Dimitrisy hoe tompo ankehitriny ny mpanomponao de alefanao amin'ny fiadanana. Zany hoe Simeona zany de niteny manao hoe tsy mampaninina ntsony na maty aza. Faly amin'izay raha alefa, faly amin'izay fa alefanao amin'ny fiadanana. Rehefa ka malala eo na ka nahevi-panahy aminao na Timofinainay ity. Inona rovinina ny mpanompon'Andriamanitra no afaka mody am-piadanana. Afaka miteny amin'Andriamanitra manao hoe tsy maninona amin'izay Andriamanitra namody aza. Rovina ny mpanompon'Andriamanitra ny faly iona amin'Andriamanitra. Rovina ny mpanompon'Andriamanitra no ataontsika hoe manana fifaliana fahafahampo ny amin'ny fiainana. Dia io no hoe fahaelana velona 12 taona be zao Simeona hoy ny bokin'ny pseudo Matthieu efa azokiolona izy efa ampitaona izy zay eo hoe efa afapo izy 12 taona efa ampitaona fa zao nitiny lioka tantaraina amitsika de zao hoe manao hoe zao no izy afapo ianao, afapo ny olona anankiray, sambatra ny olona anankiray, miadana ny olona anankiray rehefa miaona amin'ny Jesosy izy. Rehefa mahita Jesosy ny olona de afapo amin'ny fiainana. Misy hira noforon'ny Lazafy ray 7:700 ay Jesosy ampy zay. Dia mampatsiaro ity Luka 2 zay ataontsika hoe tenentsika teo noko Dimitrisy ity hirany Simeona zay mampatsiaro ny hoe Jesosy no anjara soa zay mahafapo tokoa soa tsy manam-paharo ay Jesosy ampy zay. Ora Lazafy mpitandrina tany Ambositra fa izay. Zany hoe eo zany no itenenan'ny tompo amitsika manao hoe miadam-po ny olona nge. Miadam-po ny olona mitondra fiadanana sy fifaliana ho an'ny olona ny fiaonana amin'ny Jesosy. De tadio ary avako malala fa rehefa miaona rehefa nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy anao ianao niaona tamin'ny tompo ianao de manam-piadanana ianao. De aza vela isy andrombaka izany fiadanana nomen'ny tompo anao zany. Zany fiadanana efa natolotra anao zany. Fefa nitrotro eto zany Simeona de nandray an'i Jesosy de nitrotro azy. De tahak'izay koa ianao, ianao nandray ny tena sy ny ranon'ny tompo, ianao mpandray fanasan'ny tompo, ianao dia nitrotron'ny tompo tamin'ny sakramentany batisa. De izao efa nahita ny tompo ianao, efa niaona tamin'ny tompo ianao, manam-piadanana ianao, efa afapo ianao. Aza mitebitebina amin'ny fiainana isan'andro, aza miferinainana amin'ny fiainana isan'andro. Zany tsy milaza hoe tsy asa, zany tsy milaza hoe tsy manana projet, zany tsy milaza tsy fa zany rehetra dia tsy natao anelingelyna ny fiadananao. Mikasa ianao mety tian'Andriamanitra mety, tsy tian'Andriamanitra tsy mety, zay zany. Mikasa ianao miezaka manao zay tokony atao, miezaka manao ny tsara, milofo miasa, fa izao ny fahatanterahany zany fifalianao anao, ny tsy fahatanterahany zany zay zany ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy manao totoa ianao miezaka amin'ny fitiavana, miezaka amin'ny fifaliana, fa ny tena fiadananao anao de ianao efa niona tamin'ny tompo. Ary ianao zany de kristianina ianao zao, vita batisa, nandray an'i Jesosy, de izao efa manam-piadanana ianao. Ary io ny mahamarina reto nikena lazako taminareo tao nataony Lazafy ray manao hoe fa efana laza soa mahafatifaty ko nefa zao ny tena soa ay Jesosy ampy zay. Rehefa ko malala miadana ny olona, faly ny olona
tahaka ny fifaliany Simeona ary afa-po amin'ny fiainana mihitsy aza afa-po amin'ny fitotran'Andriamanitra afa-po mahatoky izay hitotran'Andriamanitra satria efa niaona tamin'ny tompo fa ny faharoa dia izao ry havako malala tsy miaona amin'ny tompo koa nefa ny olona raha tsy asa ny fanahy masina jereo tsara fa intelo miverina ny fanahy masina eto intelo miverina hoy izy manao hoe 9:25 ka niandry ny fampiononan'ny Israely ary ny fanahy masina dia tao amin'izy io tao amin'ny Simeona ary ny faharoa ary nambara ny fanahy masina taminy fa tsy ahita fahafatesana izy aladiny ny 7:20 dia nety ny fanahy masina nity atao kianjany tempolo izy jereo tsara lay fanahy masina mitoetra ary ny fanahy masina dia tao aminy nonona tao aminy ary io fanahy masina io rehefa nonona tao aminy dia miteny taminy mibitsika aminy miresaka aminy ary io fanahy masina io rehefa tao aminy dia mitarika azy sy mitondra azy zany ny asan'ny fanahy masina raha vako malala ao fiainantsika zany ny asan'ny fanahy masina ao anatin'ny fiainantsika mitoetra atao anatintsika izy dia miteny amintsika mangina mampianatra antsika mampahafantatra antsika ny sitrapon'Andriamanitra izy ary ny fahatelo dia izao mitarika antsika sy manoro lalana atsika izy ary rehefa manoro lalana atsika izy dia manoro lalana antsika ho ao amin'i Jesosy manoro lalana antsika iaona amin'i Jesosy ny fanahy masina dia mitondra antsika iaona amin'Andriamanitra ary mitondra antsika iaona amin'ny tompo ao amin'ny fiangonana koa aza ny fanahy masina tsy mitondra antsika hiala amin'ny fiangonana fa mitondra antsika iaona amin'ny tompo ao amin'ny tempoly tsy mitondra ny tompo tsy mitondra antsika andeha hiala amin'ny fiangonana na hiala amin'ny tempoly ny fanahy masina fa mitondra antsika ho ao amin'ny Jesosy azy ao amin'ny tempoly Jesosy azy eo ampanarahana ny lalàn'Andriamanitra Jesosy azy eo ampanatanteraana ny sitrapon'Andriamanitra araka ny volazan'ny Levitikisa fotazantsika teo ny fanahy masina zany dia mitona ny olona hanatona n'Andriamanitra mitona ny olona hanatona ny Jesosy sy mitona ny olona hanatona ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra afaka malala inona ny hevitra zany tsy misy mahay manatona ny Jesosy raha tsy efa asan'ny fanahy masina ary io mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe tsisy olona zany mahatonina hoe Jesosy ny tompo raha tsy avy amin'Andriamanitra Dadray ny olona mifampitsara manao hoe reny fedy mba kristianina, reny fedy mba zao, reny fedy manonona rano tompo nefa niara sanatria ohatra misy raha moa dia manondro olona mihitsy hoe devoly. Afaka malalo. Luketo dia manasava manao hoe zao ny fanahy masina dia mitondra ny olona hanatona an Jesosy. Ary rehefa manatona an Jesosy ny olona dia asan'ny fanahy masina zany. Tsy misy devoly sanatria mitondra ny olona hanatona an Jesosy. Tsy mahay zara ny devoly ary ny olona mantotra. Aninona hoentiny eo amin'ny Jesosy ny olona? Aninona hoentiny eo amin'ny Jesosy? Fa matoa ny olona mahatonina hoe Jesosy ny tompo sy mpamonjy ahy. Jesosy ny tompo voafelan'ny heloko. Za manatona anao Jesosy. Manatona azy eo amin'ny fiangonana, manatona azy eo amin'ny soratra masina, manatona azy eo amin'ny lalàn'Andriamanitra. Asan'ny fanahy masina zany. Afaka malala efa zany ianao. Mana fanahy masina ianao zany. Pitsiny fanahy masina ianao. Efa ntaon'ny tompo, taon'ny fanahy masina natona ny tompo, natona ny Jesosy ianao. Dia sambatra ianao. Manam-piadanana ianao. Dia zao ara mifalia mandrakariva. Mifalia mandrakariva fa efa niona tamin'ny tompo ianao. Efa ny tompo ianao ary tsy harin'ny tompo ianao. Efa mpanantenaina ianao fa miaro anao izy, mitantana anao izy, mivimbina anao izy. Dia mahatoky rehefa namasin'Andriamanitra io izay mitoetra ao anatinao dia fanahy mampahery, mampiorina ny finoanao, mamerina anao amin'ny Kristy mandrakariva. Ny fanahy masin'ny tompo any ravako malala rehefa anatinao hitaiza sy an'olokolo ny finoanao ary teny mandrakariva ao anatinao, ampatsiaro anao fa zanak'Andriamanitra ianao. Dia hiteny tahaka ny Simeona ianao amin'ity noko Dimitisy ity hoe ny masoko efa nahita ny famonjenao. Ampahitan'ny tompo famonjena ny masonao noho ny asan'ny fanahy masina. Ary matoky
fa ampahitan'ny tombo famonjena io masonao io fa mahagago io masontsika Andriamanitra ivavakisika tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny ity tantara nosoratan'ny Luka ity izay apatsihivana anay mpino fa maloto mandrakariva io masonao zahay ary eo aminao ihany misy ny tena fanadiovana araka ny afatry joba manao hoe tsy misy madio na dia izay teraka ndray andro ihany asa fa maloto avokoa zay ho natrehanao dia midodododo manatona anao manadio ny tenanay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay sy ny rano soa indrindra ao aminy ihany no misy ny fanadiovana anay ny fanahinao masina izay mitarika anay anatona azy ny mahatonga ny manam-piadanana sy manam-pifaliana ny fiainanay isan'andro tompo mifanahinao fanahy miasa miteny fanahy mitarika fanahy mitona anay anatona anao Andriamanitra fanahy mitona anay anatona anao Jesosy velona manadio anay mitondra ny fahotanay ny fanahinao masina fanahy mampahita ny famonjena nataonao anay vavakizay ankehitriny tompo saotra noho ny teny efa nampanantenainao fa manana fiadanana izahay fa saotra koa noho ny toko menao fa ampahita famonjenana ianao dia anatin'izao zava-tsarotra lovanay izao Jesosy ho aiza moa zahay atao vitanay ny famonjenao atao vitanay ny fanasitrananao atao vitanay ny famelan-kelokao atao vitanay fa mahasitrana ny marary ianao tompo pahirizo areo marary ny tokantrano ireo any amin'ny hopitaly sitrano jereo vao minindra fonao zay rehetra fanafody ampiasaina anasitrananao ny mpanomponao isambatan'olona sisa tokantrano manapetra zahay fa ianao tsy manapetra jereo vao minindra fonao ny fanafody ampiasaina rehetra ireo mpitsabo mpanampy ny fandaminana etsero Jesosy manomeza hery sitrano izy ireo aseho hoe ny fahamarina ny teninao itenenanay aminao manao hoe fa ny masoko efa nahita ny famonjenao dia mametraka ny fiainana etsara avy ampelantananao zahay ray zanaka fanamasina amen